Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia toetra ava misy amin'ny fiarahamonina no zaraintsika androany izay hita fa miparitaka manerana ny nosy tsy inona moa zany fa biby izay mihinana biby fiompy biby tsy fantatra mihinana biby fiompy ao amin'ny fokotany Soatanimbary commune Manambina district ny Mandrivazo Menabe ondry miisa 110 no tratran'ilay biby tsy fantatra anarana sady ahitana kakaitra avokoa ny telo amin'ireo no maty fa ny ambiny maratra avokoa raha ny fanazavana raha ny fantatra efa nahitana tranga toy izao tany amin'ny fokotany hafa saingy vitsivitsy ireo biby fiompy namoy ny ainy ka tsy nahataitra ny mponina nanomboka maily kosa ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao na dia matahotra an'ilay biby aza fanambarana krisy marondoveno ary hitantsika ihany koa malaza amin'ny eto réseaux sociaux antany Brickaville mbola manotoho ilay biby mihinana ny omby nefa nirosy tamin'ny famonoana alika fao be azy ny tompona ndraiky tatao Brickaville dia mbola velona sy miriaria any ilay biby mihinana omby mihoatra ny 700 ny omby efa lasibatra raha ny antotanisa voarainy farany androany tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny volana janoary lasa teo dia tokony ho tamin'ny 4 ora maraina no maty no an'ilay biby mampihorohoro ity zanak'omby telo volana tao ty Ambimasoa commune ny Vitranarivo district ny Brickaville ity tranga ity alika ny vovo mafy no nanaitra ny tompona omby tao an-trano ka nivoaka nanaramaso ny zavamisy ary nahita ity manana endrika mitovitovy amin'ny io lion ary efa hosondra avy ny honana omby izy io nandositra izy rehetra nahita ny olona biby tsy mbola fahita firy eto Brickaville izy ity boribory ny lohany misy somotra miloko volotany izy hoy ilay tompony omby nanazava ny fahitany ilay biby mampihorohoro mihorohoro tanteraka ny tantsaha ny piompy sy ny mpamboly ao Brickaville ary miantso fandraisana andraikitra haingana araka ny voalazantsika teo izay tokony hisy fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana mba hametrahana paika na hoe caméra de surveillance fa indrindraindrindra ao amin'ny district Mandrivazo izay namonoana biby fiompy maro anisa raha mamandrika io biby io manko dia hita hoe aiza tokoa izy io raha ohatra ka hoe tena marina hoe karazana biby inona zany mihinana biby fiompy zany efa ela tsy nisy biby io manko zany teto amintsika nandritra taona maro zay amin'izao fotoana izao mirongatra dia saika manerana ny nosy ino ary tokony atao dia sanatria ve misy ambadika politika na nisy nampiditra ntsokosoko zany biby zany mahalasa saina ny zavamisy marina hanamotika indray izay velomam-pony ireo piompy izay efa mahantra ve ty zavatra ty sa inona ao ambadika ty zavatra ty ka tokony andray fepetra hainga ny fanjakana manoloan'ny toetra zavamisy mba hisorohana an'izany ka tsy hiparitaka tena tsy hiparitaka manerana ny nosy zay no vaovao maresaka ary hita ihanytsika ihany koa vaovao tsy ela akory tao amin'ny district Bedikajimo eto manko misy vidéo tapatapany asehontsika eto izay mihinana tsy mihinana biby indray izy fa mihinana olombelona ihany koa asehontsika eto vaovao tapatapany eto ambany eto koa izay manaitra ny fitondram-panjakana mahefa any amin'ny faratapona ambony na ireo solotena gouvernoura na ireo chef district na mera mba handraindraikitra feno tracena hoe aiza ny tena hoe anjakany ity toedrava misy ity tsy maninona haperta ve no mampisy caméra de surveillance mba hafana mandrika na misambotra io biby io ary hita hoe biby efa teto Madagasacar ve izy ity ary efa maninona ihany koa raha mampikarama National Geography na WWF mba hamaritana hoe biby ohatrany ahoana mo izany mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny 2024 zao mba hafana hoe inona marina le biby mahita le biby ka izay no vaovao maresaka amin'izao fotoana izao ty mila mitandra na ny vahoaka na ny biby mba hafana andaminana ny fiarahamonintsika malagasy fa mihatana ny sarotra
ny fiainana amin'izao fotoana zao koa mangataka re tontolo fandrakana mba handray fepetra haingana amin'ity zavatra ity. Koa ity misy vidéo ambany eto, aza dino hatrany miabone chaîne YouTube tsika mankasitraka mankatelina tompoko lahy sy tompoko vavy. Yani hani Biby igny eo. Yani hani Biby igny. Yety agnaranao? Biby nanao akory? Biby? Mm. Biby io boka handefa. Mm. Lia mindraiky tiagny le miantagnany, le mihanany, le mizay le mbiroa. Biby ho ino igny eo? Huy amboa re boriboriky mena. Hay amboa? Tsy haiko ani. Ty volony misy volony. Volo mikopakopaky? Mikopakopaky ty volony. Nanao koa ty fahitahanareo azy? Fahitahana azy lafa re amizay hopinily re mitamiotsy. Manao lay mivazavazan-daty mitamiotsy. Fa i tegna haniamberoa honde fa ty hoy. Tegna hanivalahu zao honde fa ty mivazavazan-daty ty lainy. Zay ty lainy. Tsy nimaty anareo Biby? Tsy ni maty. Impiry niavy aminareo toa re? Intelo niavy eto? Niamby ngay nareo nankaly? Niamby zay hay fele tsy tratsy re rifa mahay mitamiotsy avao. Ka manao koa ty fahasalamanao? Ty fahasalamanao? Salamako. Amy fery nahazo anao? Ifa maray ire tsy magnetsy fe marare miuza zay. Ihenanakeo? Asi namonjy dokotera re? Nagnino? Tsy namonjy. Mandeha an-dabitaly ire henanaky zao? Mera re mandoa azy? Zay dokotera ao volagninao. Ao raha mera toy fa handeha marary ny hanty biby nankaly jerevonareo. Nay, nanao sarety handehany agny. Zay liako aminareo toy io.